Miaraba tompoko, Pasteur Isidore Andrianirina. Amin'ny fiainana ilaina ny mifanome moral. Rehefa ny moral ny olona anankiray no voa dia tsy afaka mavita na inona na inona izy. Eny fa na olona mahery azy, na olona matanjaka, na olona tsara, na olona mavita zavatra, fa rehefa ny moral no voa dia tsy mavita zavatra izy. Ny olona anankiray malemy, reraka, tsy mahavita zavatra, diso fanantenana, kivy, ketraka eo amin'ny fiainana, rehefa natsanga ny olona ny moral, rehefa nisy manome azy moral dia mahery indray izy, mitraka indray izy, ary afaka ny avita zavatra. Raha tianao ny vadinao avita zavatra, omeo moral izy. Raha tianao ny zanakao ho afa-panadinana, omeo moral izy hoe vitanao io anaka. Raha tianao ny namanao avita zavatra, omeo moral izy hoe tafavoaka ianao, vitanao io. Fa rehefa ny moral ny olona anankiray mivoa dia tsy afaka avita zavatra izy. Ny tenanao no omeo moral voalohany, dia omenao koa ny hafa rehefa avy eo. Ao anatiny ity fampianarana ity miangavenao anaraka hatramin'ny farany izay nampitondraina ny lohateny hoe mila mifanome moral isika. Tsara rehefa mavita zavatra ianao, fa tsara koa raha mba mavita zavatra ny namanao. Miara mandroso isika amin'ny fiainana, miara tafavoaka isika amin'ny fiainana. Raha manota ny namanao, varilavo anatina dalàna ny namanao, omeo moral izy hoe afaka miala amin'io ianao. Resinao io fakapana io, resinao io fahotana io, afaka ny masina ianao, afaka ny tafatsangana ianao, afaka ny andresy an'ireo adalan'ireo ianao. Fiarahamonina miara-mandroso, fiarahamonina miara tafatsangana, fiarahamonina mifanome voninahitra. Fa iny isika tianao ianao irerina misandratra, fa ny namanao iomezanao satria ambany izy. Tsy lamody tsony zany ry havana. Mavita trano ianao dia tsara raha mba mavita trano koa ny namanao. Misy fiara mivoaka avy ao amin'ny garagenao, ao amin'ny mpifanolo bodirindrina aminao, ao amin'ny jiraninao, tsara raha mba misy fiara koa mivoaka avy ao. Nanao soutenance ny zanakao ianao dia tsara ihany koa. Ao ambadibadika anareo ao misy nandefa ny zanany hianatra any an-dafy, zay no toe fiarahamonina. Fa tsy hoe olona iray no misandratra dia isan'izay mahantra daholo no manodidina azy. Asan'ny satana izany. Fa ny fiarahamonina dia olona maro miara mandroso, miara tafavoaka. Ny fiarahamonina tsara kokoa raha samy tafavoaka isika. Fa tsy misy mpanan-karembe ao ambadika ao dia ny manodidina eo mahantra daholo, sahirana daholo, olona mijaly daholo. Tsara ny fiarahamonina raha miaraka manana fiainana tsara. Ny ankizy rehetra ao anaty quartier dia miaraka tafita amina fianarana daholo. Ny ao anaty quartier mba miaraka olona mahavatra nyity fiainanyity daholo, mba manan-karena daholo, mba olona manompo an'Andriamanitra daholo, maharesy fahotana daholo, olona mifankaty. Azo ataony mahita an'izay zavatra izay azo ovaina ny zava-misy rehefa samy vonona isika tsirairay avy anova ny zava-misy. Araho ary ity toriteny fampianarana natao tany amin'ny fiangonana fanainy voninahitra tetsy an-tany masaja ity. Ny epistily dia manomboka amin'ny Romanina. Eo ny epistily, eo ny epistily mandra-pahatonga any amin'ny Joda. Joda zany alohan'ny apokalipsy. Dia ireo zany ho an'iza io epistily io? Ho an'ny fiangonana, zany hoe ho an'ny olona efa mivavaka, ho an'ny olona efa ao am-piangonana. Zay. Ka ny epistily eto amin'ny bokin'ny Galatiana dia milaza hoe ry rahalahy, raha misy azony olona azony hotatsina na tratrana anao fahadisoana, atsanganinareo. Aizany misy any olona io aiza? Ao anaty fiangonana. Tsy natao arina izy, tsy natao ahilika izy,
tsy natao fisaina, tsy natao esoina, tsy natao latsaina, fa no vidin' Jesosy Kristy tamin'ny rana izy, an'Andriamanitra izy, an' Jesosy izy, saingy lavo izy, atao hoinina izy. Tsy Andriamanitra ny manangana azy fa izy ny manangana azy. Zasy ianao ny manangana azy. Raha vadinao izy de ataonao inona? Ianao vadiny no manangana azy ny ray. Mbola vitanao io sheria, mbola vitanao io ry vadiko e. Raha zanakao izy de ataonao inona? Atsanganao mitsangana anaka fa mbola tian'i Jesosy ianao. Tsangana anaka fa mbola vitanao io. Raha mpiray-po aminao izy de atao inona? Atsangana, mitsangana raha vavy a, tsangana zandry, mitsangana soke, mbola vitanao io. Ianao ngenina tonga natao amin'ny tompo e, ianao ngenina batanjaka ny loaliko e. Tsy ny ataonao tsy hoe ianao ty de manala baraka na anatin'io fiangonana io mihitsy. Ny adalanao so ava baraka tsy zay, fa natao atsangana raha lasana bafa. Raha mbola eto amin'ity tany velona ity ny olona, de mbola misy azo antenainany aminy. Hafa ny olona nanolo tena ho amin'ny adalana, nandray fanapahan-kevitra io any amin'ny adalana satria décision koa zany. Fa ity azo ny otatsina, azo na fakapana, dia lavitsy ny ambona. Atao inona izany olona izany? Atao inona tsara? Lazao ny namanao mpanangantsika fa tsy mpandrava hoe. Lazao ny namanao atsangana ianao fa tsy ravana rahalahy hoe. Amen sa tsy amen izany? Mazava sa tsy mazava? Mazava sa tsy mazava? Zany ny atao ato anatin'ny fiangonana. Entreprise ny Jesosy ny fiangonana. Famolavolana olona ho any an-danitra ny fiangonana. Fananganana olona ho any an-danitra ny fiangonana. Jesosy zany mila mahita rahalahy manomboka izao, hanangana rahalahy. Mila mahita raha vavy, hanangana raha vavy. Mila mahita rahalahy manangana ny namany. Mahita raha vavy manangana ny namany. Mahita reny manangana tanora. Ary mahita tanora manangana olon-dehibe mijoro ao amin'ny tompo, satria misy tanora rehefa mijoro mahatonga ray aman-dreny te hijoro ihany koa. Zareo azy ty tanora kely ity tena mijoro ao amin'ny tompo. Za ty efa lehibe fa ho antro ty mbola adala ihany. Misy tanora manangana olon-dehibe. Matsiaro menatra mahita ny fijoron'ny sasany. Zany tompoko natao ato anatin'ny fiangonana. Tsy mifanaritsika, tsy mifandakitsika. Raha misy rahalahy azona otatsina, nidirana fakapana, mety mangalatra izy io. Izy mivavaka eo fa mangalatra. Mety any anatina fitsangajangana, mety anatina fisotrona, mety anatina fifohana sigara. Ianao tsy natao anapempo, ianao tsy natao andatsa. Nenao ty de io foana, nenao ty de io. Mampavery olona izany, mampararaka olona izany. Na eno ny reportage ara-lasana bava fa ny moral ny olona mila atsangana. Na olona mahery aza mila omena moral. Alleluia. Na olona mahery aza mila maninona hoe misy mpanao boxe matanjaka be ary malaza maneran-tany antsoina hoe Mike Tyson. Mike Tyson izany mbola kelikely tsika de maro amintsika no efa nahiona hoe Mike Tyson. Sady misy ozatra, muscleux no manana traikefany amina boxe. Fa mitomany izy rehefa hiatrika compétition. Na eo aza ny entraînement vitany, na eo aza ny fahavononany, fa rehefa izy hiakatra ringa de ao ambadika ao izy mitomany. De misy rangahy entraîneurany tomany amin'io rangahy io izy. Matahotra coach, inona ny atahoranao? Matahotra oresy a, matahotra. Na eo aza ny entraînement vitany de matahotra izy rehefa hiatrika ringa, matahotra izy rehefa hiatrika adversaire. Na tena hoe tsy musclé no izy aza, na tsy amtraikeva no izy aza ny adversaire, matahotra izy ato.
matahotra soresy eo, matahotra sovoany eo. Dia izy le rangahy coach, vitanao io anaka, vitanao io. Efa impiry anao zay champion du monde, efa izany tsy efa resinao zay, vitanao io. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, vitanao io. Dia ozy maky tezona vao mahenana iny, miakatra eo ambony ringa amizay izy, efa nahazo moral amizay, efa nahazo moral amizay. Lazao ny namanao, mila omena moral ny olona na mahery aza hoe. Alléluia, alléluia, alléluia. Tena ilain'ny olona ny moral. Fa raha vao ny moral ny olona ny pempona foana, na mahery aza io, resy ihany io, reraka ihany io, rava ihany io. Ary zany no nahatonga ny Goliata alohany diavany tamin'ny Davida, moral ny Davida aloha ny pitehany. Raha ny tokony izy, tsisy tokony kitikitiana ny moral ny Davida mihitsy. Raha ohatra ka mijery ny tanjaky Goliata sy ny tanjaky Davida, tokony tsy teninina mihitsy Goliata. Tonga dia nyvitainy moramora fotsiny. Fa na i Goliata io ka matahotra ihany. Matahotra ihany. Inona nataony voalohany? Pempony ny moral ny Davida. Zanga alika, zanga fandroka, natono ny lamitehana. Za tsy alika, dikan'izany za olona géant, za olona goavana. Anio dia omeko ny voro manidina sy ny biby dia ny fatiny la, ny nofony la. Inona ny pempony zany? Zany tonga na dia mahery azy Davida na manana ny Jehova, tsy maintsy mipara rehetra maheno an'izany. Na vonina aza, te hitady lalana mitsoka tamiko, inona koa ry tonatognako tety. Fa inona ary ny tsy nipetrahako tamiko hainko tany. Za tiako nge, fa ka meveriko fa adala ry Eliaba sy ny tariny tsy nasany ady teto. Inona ary tia nahazo anaty Andriamanitro. Tokony teny izy andositra amin'ny anaran'i Jehova. Tokony izay. Fa ny moral ny koa ny remonteny avy hatrany. Ary ny moral ny Goliata koa ny tonga dia ny pempony. Oh, ianao manatona io araka amin'ny sabatra sy ny lefony ary lefipoy. Fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitra n'Israely. Zay no ekana ho anio. Ary ho fantatry ny fiangonana fa any Jehova ny ady, ary anolotra anao eo an-tanana izy. Anio tsy amaray fa androany ny anty dia atolotro ho rembo ny bibidy ianao, ny lofonao, ny lohanao tapako dia omeko ny voro manidina sy ny bibidy. Moral zany raha lasana bava. Sady nampiakatra ny moral izy, ary nanapempo ny moral ny Goliata. Ny secret ihany koa dia za rehefa tonga eto, secret mo ny filazazy kanefa nareo ilazako ny secret ihany. Za rehefa tonga eto, tsy mampahery anao ihany, fa mampahery ny tena ihany koa. Sady sûrement miremonte ny moral koa rehefa tonga eto, ary manamboatra ny moral anao ihany koa. Alléluia, raha lasana bava. Zany no mahatonga rehefa tonga eto, mikikika, mitady énergie ho an'ny fanahiko. Tsy mila lao sanatria na midelira mamindrongony avy any, fa lehilahy mila fampahirezana ao, lehilahy mila moral ao. Zany no mahatonga sady mampiakatra ny moral koa, satria maro ny ady atrehako, maro ny ady atrehako, maro ny ataka mahazo ahy. Ka zarako aza misety afako mampiakatra ny moralako. Sady tafanonga agnapo moralako, nanao koa tafanonga. Alléluia, alléluia. Tenenina manao tafanonga agnapo moralinao hoe ny an'ny pastera koa manonga hoe. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mazava sa tsy mazava? Tsara ny afantaranao an'izany. Za dia zany mihitsy tsy tonga eto andeha hitomany. Za mitomany tsy hitanao. Fa rehefa tonga eto azarako eto ambonin'ity alitary ity, apekarako ny moralako. Satria mila moral miatrika fiainana, mila moral ny adinao, mila moral ny vision anao, mila moral ny fanambonao. Fa rehefa voly moral anao, na ho tsofina rano ianao tsy tafavoaka. Rehefa voly moral anao, na ho ampina anao tsy tafavoaka. Reraka hatramin'ny olona mety hanampy anao rehefa ny moral ny vo. Mino efa hafa ny moral anao zao. Zany teneniny namanao zany lazao izy Mark Tyson nareo hoe champion du monde amina boxe. Rehefa hiakatra ringa hoe mitomany satria matahotra. Ay zany mampitomitomany anao io hoe
moral anao ka nivoa am'ireny hoe manomboka izao ry namako hoe ampiakary moral anao. Ary isy olona ray farafahakeliny hoe ho namanao ilaza aminao hoe vita anao amen 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 no. Ry mpivady mifanapempo fampitondra ho aizy nareo. Mpivady maninona hoe misy mpivady de mifanapempo de mifanaratsy, samy ratsy mbola mifanaratsy, mifanapempo tsy mahazo afa-tsy tsiny ny anankiray. De vehivavy tsisy ilana anao mitsy tsisy raha koa mba hainao amin'ny fiainana ty. Mifanapempo azadino zany zavatra zany dia manimba moral izany. Ny olona tsy tamana eo amin'ny toerana anambaniana azy zany. Ny olona tsy tamana eo amin'ny toerana anambaniana azy. Misy toerana fihinanana mivady sakafo. De tonga teo zay indray andro, vao vetivety. Rehefa tonga eo zay voaray tsara voana, voaray tsara voana, voaray tsara voana. Tonga teo zay indray mandeha zay vao tonga eo. Misy an'izao dia manontany zavatra iny Deus asa maninona zandry ohatriny hihinany anao zandry sy ny tany. Hitako izy io fa nandrairay mamomamo. Tsy haina angam'izay tiky zandry kelinao avy aiza moa zay. Dia zay androany farany hinanako zavatra eto. Fa za tsy tamana eo amin'ny toerana anambaniana anazy zany. Tsy atmosférako zany. Je suis racheté par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Olona nividiana tamin'ny ranon'i Jesosy mila ajaina, mila apetraka amin'ny toerany. Ka za tsy tamana eo amin'ny toerana anambaniana zany satria manimba ny moralako zany. Fa eo amin'ny toerana ahitanana hoe iny papa, iny ny lehilahy n'Andriamanitra, io dada, io lehilahy mahery, eo amin'joro afaka mitraité problème, eo afaka manao zavatra, eo afaka miconduire voiture, eo afaka mandray révélation sy vision satria manana ny toerako eo amin'ny toerana io. Raha mbola tianao ny vadinao ao an-tranonao, aza pempoina, aza ambanina, fa tsy misy olona tamana eo amin'ny toerana anambanina azy zany. Tadio fa ny ambadika any misy olona misoeteny iny, ayayayaya, misy olona maniry an'iny, misy olona mahita ny point tsara an'iny, fa eo akaikinao izy tsisy dikany, fa ny ambadika any izy raha malala. Ary misy olona tsy te hiverina ao an-tranony rehefa nivoaka marainy satria fantany hoe vao miditra ao androany pempo latsa. Ary tsy vitan'izany fa le zavatra andatsahana anao mihitsy le point hitiavany olona anao ho any ambadika. Mahatonga tamana eto aminareo satria nareo miantso anao hoe papa, enareo manaja anah, enareo miantso anao hoe dada, dikan'izany misy zanako eto. Halleluja. Vao tonga eo mbavady aby de mahazo aja saady, vao miditra eto de misy mitondra ny kitapoko, vao te hisotro rano de misy manome rano. Alay sara am'le asa nampanaovin'Andriamanitra eto amtondra nyty fiangonan'Andriamanitra ty miaraka amina fo mahery. Halleluja, halleluja. Mahatonga tamana ao an-trano, vao maneno ny klaksonako de misy mamono vavahady, vao tonga de misy zazakely manantona papa 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 papa. Tamana ao an-trano satria sadina no malala ny misy ajany. Alleluja, 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 alleluja. Nisy fotoana ohatra ny natsapa tsy nisy ajany tao amin'ny fianakaviako de niantso ny reniko sa ohatra ny tsisy dikany sa ohatra ny tsomenareo vaovao na tsara na ratsy, sa ohatra ny voailika zany, malahelo ny foko, marary ny foko, nanomboka tsy niasa saina tamin'ny fianakaviako koa satria zay mihitsy no izy raha lasaina bavy malala. Ianao tsy tamana eo amin'ny atmosfera tsy ansina lanjany anao, na havanao, na vadinao, na zanakao aza, na naterakao aza. Alleluja. Teterina taty transformer le izy fankamamy tsara zay mianakavy amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy sy ny vakiko ny zavatra, misy zavatra tsy maintsy potserinao. Halleluja. Misy vaira lasaina bavy tsy pomady no anasitranana an'io fa tsy maintsy operena de isorina nana sy ny aretinao na marary azy. Fa misy zavatra mety jerenao eo de andrasanao sitrana tsia vaivonto mangotsika anatiny io, fa misy zavatra tsy maintsy operenao. Ny opereko le zavatra ny lamina izy amin'izao fotoana izao. Amen, 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 amen. Avereny moral, 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 moral. Lazao ny namanao meo moral rahalahy hoe. Raha misy vadinao eo indrelanao de lazao meo moral zaho vadiko.
andeha hiteraka ny vadinao rahalahy de lazao izy ho faty any anao ty anao atahorako azy anao ty niany andeha hiteraka izy manao an'io inona no ilaina vitanao eo chéri ozy pasteur Iva le ato amintsika any Moramanga hiteraka ny vadiny dia izy koa de tena taranadray mihitsy izy ozy izy zaho ozy na tsy ny dokotera niditra atao anatin'ny hôpitaly mihitsy hijerany vadiko hiteraka tovy amiko anao zany zanako a aza atao maresaky zany amen zay kopy any kopy fa zay tsy kopy de fa zay izy sady zay ya tena namanao misy raha tsy hainao tsy hainy zany niditra tao amin'ny hôpitaly tao dia nantson'le dokotera vy mihitsy de tao zay nampaherany vadiko tao de vita le izy de teraka somantsara ny vadiko tena taranadray mihitsy ianao any tel père tel fils alleluia nampaherany vadiny tao izy alleluia hiteraka ny vadiko tamin'ny zanako voalohany dia samba niteraka samba koa nanjanaka de voeniko hiteraka izy de any am-piangonana tompo ataovy complet ny ratsa-tanany ataovy complet ny ratsa-tongony ianao raha teo koa pastera tsy mahalala fa tsy vavaka ny any sasany any amin'ny termosy body fotsy fa nena vavaka aza atao sima tompo aza atao kemaka aza atao petakorina aza atao balamaso Andriamanitra ataovy complet io zanako mivoaka io Jesosy lasa amizay anatrika le izy efa hiakatra amin'ny hôpitaly Moramanga escalier miazakazaka zay viany fa rehefa tonga kaiky nandeha niadana amizay efa tonga kaiky indray satria matahotra hijery olona hiteraka rehefa tonga tao amizay dia misy zavatra ilaina tao an-trano misy zavatra dino any an-trano angalako azo satria matahotra hijery an'le izy eo zarako aza nandeha tany verina avy any amizay de nisy nivoaka inona ny tianao lehilahy sa vehivavy lehilahy ndao ary miditra ao izy efa vita tsy namana aloha tamin'iny tsy namana nanome moral raha lasana bavy tena ilaina ny moral mandre anavenao tenenao ny namanao za mila moral ekeko hoe za tsara hoe fa misy olona mba mila milaza aminaka hoe za io tsara marina sadisy zany misy taona ny vadiko miakanjo de mbola tsy miteny edy hoe tsara akanjo koa eno a tsara io de mbola veriny koa tsara akanjo eno a tsara hoa io misy taona izy rehefa avy manao voloka tsy miteny malahelo mihitsy izy enao tsy hitanao mihitsy voloko namboarina io tsy mba niteny mihitsy anao namboarina voloko na tsara zay io ilaina misy olona miteny an'io ary de tena alahelo ny amin'ny fony izy amin'io tsy mba alahelo mandalo teo nahitako hoe ilaina foana ny moral hoe am'ty bogosy beako ty koa moa re olona rehefa avy mety voloko koa de ozy enao mbola tsy niteny mihitsy hoe za avy nanala volo tsy mba miteny mihitsy anao hoe tsara voloko atavy aleluia ralasana mahavolala teneno ny namanao ilaina ny moral hoe sady zany mila n'zany eo raha lasana bavy malala ilaina tena ilaina ny olona rehefa omeno moral foana lasa matoky tena izy lasa surany amin'ny tenany izy ary zay no anisan'ny secret any vaza tsy mba mandatsa zanaka zany ny gazy mpandatsa zanaka lehibe loha tsy manjary ty be lelo be orina be maso inona moa mahatonga lehibe mabe mareniny enao fa nahita vazany teny an'izany tu es le plus sourd de tous les temps fa ny vaza manome moral ny zanany zany mahatonga mbola kely reo de efa mavita zavatra satria omena moral nisy fotoana satria za nitaizany mamako za tena taizany mamako za tena taizany reniko de nisy fotoana amizay rehefa manomboka mitondra fiara dia nisy fotoana enao moa tena mahay mitondra tomobile marina moa enao ao zany satria mbola tsy hitany eno ke za io avery fa mbola le isidore kely ny tantaniny igny nefa zay fa fiortona tsy ny arany aina
za tsy matoko entinao. Zany ny gasy zany. Nefa ny vazaha zanany mitondra roplanina io. Vitanao io mon fils. Vitanao io mon fils. Sady safosafony lohany. Fa nenay tsy ohatry zany. Tsy matoko entinao. Sangy ho nanatra auto-école tany Moramanga tamin'ny 2009 nahazo permis. Nahitako maso permis anao za tsy matoky. Ina moa ny moral nananao amin'izany raha lasana vao malala. Mazava sa tsy mazava zany. Misy olona nge matsiaro malahelo isanandro satria pempony olona foana ny moraliny. Pempony vadiny ny moraliny, pempony zanany ny moraliny, pempony reniny ny moraliny. Haleluya! Haleluya! Ho anareo dokotera, ho anareo mpitsabo reo, alohany anomezana fanafody memoral ro ny patient tonga eny aminao. Hoe nao mivoaka salama eto amin'ny te hôpitaly ty, tsy maintsy sitrana ianao. Haleluya, haleluya! Na misy piasanao aza raha lasana bavy ka tena hoe tianao maminao, tena izy hoe ianao tsy mandrakizay hiasa ato trano ato foana, fa indray andro ianao tsy maintsy tafavoaka ianao. Amen, 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 amen. Misy karazan'olona sady tsisy diplôme, tsisy ninina. Ianao sady tsisy epée, tsinitsiny, ianao tsy maintsy miasa amin'olona foana, ianao mandrakizay. Zany ny atao hoe fanapepona moral. Manomboko zao tsy zany tsony e. Tsy zany tsony e. Tsy zany tsony e. Tsy zany tsony. Izy ny manana moral ambony amin'izao fotoana zao. Amen, 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 amen. Amen, milamina tsara vejerinao amin'izao. Teneno ny teneno misy moral tsara zao e. Haleluya. Lazao izy vitanao io e. Tafavoakanao io. Tafatsangana ianao e. Resinao io fahotana io. Vitanao ny miaina amin'ny famasinana hoe. Tsy voaozinao mpanoto zany ianao. Tsy voafatotra amina falotona izany ianao. Vitanao ny miaina amin'ny famasinana. Tonga anao ny any an-danitra zany. Tsy mandrakizay ianao mahantra hoe kirakira voly io tananao io. Anambola ianao e, anambola ianao. Amen na satsy amen. Haleluya, sady misatsy raha lasana mao. Mahazo plasy nareo. Ao satsy ao. Voaray satsy voaray. Moral an'izy ambony tsara amin'izao, moral an'izy ambony tsara. Olona manana moral ambony zany tsy miondrikondrika rehefa mivoaka ny ty trano ty androany. Tête levée, poitrine bombée. Tête levée, poitrine bombée. Alléluia, alléluia, alléluia. Za efa voninkan'ny olona tamin'io. Indray le pasteur nitore tête levée, poitrine bombée. Nenao aroa ataovy tête miondrika de nitratranao ataovy ambana. Fa nenay tsy maintsy levenay. Zay ve efa fohifohy de mbola hitanondrika andray. Za efa fohifohy mila mitraky zay mandeha. Tratrana aya. Moral, moral, moral. Moral, verine moral hoe. Moral. Eny tsara, izy manimba ny moral anao, fenao manangana ny moral anao. Goliata nanimba ny moral ny Davida, fa Davida nanangana ny moral. Aya. Raha misy manakina anao rahalahy somary, ianao te be kibo ty ratsy forme anao, sakafo hoe ampy mahatonga an'io, fa efa tsy fidiny aminao maia io hoe tsy fampi. Aya. Misy olona mila omena teny gasy mazava, satria mitady teny gasy mazava. Amen, satsy amen. Satsy zany raha lalola. Averiny tsara hoe moral hoe. Moral hoe. Moral. Averiny farany moral. Overflosé ihany averiny moral. Nareo manaraka olinina sorate moral. Tsy eny zany mova soratana fotsiny. Zay a. Inona na tonga n'izany resaky zany teo. Ome moral ny raha lavo izy. Mbola tafatsangana, mbola velan'Andriamanitra ny elikora ibebaka ianao. Afaka mandray ianao tsara Andriamanitra hoe. Nisy mpanao gazety anankiray niresaka tamiko. Andehanao fandaharana tao amin'ny radio any aho. Pastera, sa ve mbola tiany Jesosy? Vehivavy izy, fa miaina amina ditra izy. Sa ve mbola tiany Jesosy? Mila inona izy? Mila moral, mila assurance.
misy olona mivary lavo anaty fahotana ary tsy te hanompo an'Andriamanitra intsony satria tsisy ora intsony izy hoe raisin'Andriamanitra sy avelan'Andriamanitra ny elony. Ianao no manome assurance azy, ianao no manome moral azy hoe mbola azon'Andriamanitra tsangana ianao, mbola tiany Jesosy ianao. Zany no mahatonga olona mibebaka. Amen sa tsy amen? Zay raha lasanabavy zay afatra zay tsika natao hifananatra isika. Raha misy namanao azo ny otatsina natao hananatra ianao, sady mananatra manome inona? Manome moral. Ny zavatra ilaina ankehitriny tsy mandeha mivavaka ihany fa fanovana toe-tsaina. Misy olona mandeha mivavaka fa ny toe-tsainy tsy miova, dia mbola tsara lavitra aza ny toe-tsainy ny sasany zay tsy mankany am-piangonana, toy izay ireo zay mankany am-piangonana. Tsy ny mankany am-piangonana no ratsy fa ny toe-tsaina mila ovaina. Andao isika hifanome moral, tsy hifanapotika, tsy hifanosavy, tsy hifanapempo, fa andao mba aniry hoe tafavoaka ny namanao, tafavoaka ny rafozanao, tafavoaka ny vadinao, tafavoaka ny zanakao, tafavoaka ny fiarahamonina aminao. Be dehibe ny toerana misy fitaizana eto Mahajanga, fa raha miaresy lahatra anao niaraka aminay ao amin'ny fiangonana Fanahy ny Voninahitra dia etsy an-tany Masaja ny adresy. Raha tonga eo amin'ny bazary ianao dia midina eo amin'ny 20 metatra amin'ny 7 maraina ny fotoam-bavaka manomboka rehefa sabotsy, ary amin'ny 7 maraina ihany koa rehefa alahady. Raha sendra misy ny fahataranao dia amin'ny fito sasany farafatarany dia mikatona ny vavahady aorinany amin'ny 7 ora sasany ray vao afaka miditra izany. Pasteur Isidore Andrianirina no niaraka taminao, nanome moral anao ndray teto androany, mila mifanome moral isika. Tahin'Andriamanitra tsy mahazo resena.